dia amin'ny kafalila lalandava tompoko lahy sy tompoko vavy no iarabana ianareo eto amin'ny chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé aty Canada. Androany moa zany dia ny volan'ny andron'ny mpifankatia zany dia ny 14 février ka dia mahafaly anay ny manolotra fandaharana momba ny fitiavana. Ka ny lohateny ho adiadintsika anio zany dia ny atao hoe coup de foudre. Inona ny atao hoe coup de foudre? Ny coup de foudre dia karazana fahalatsam-pitiavana izay mahery vaika amin'ny olona iray zany izay hitany amin'ny voalohany, zany hoe olona mbola tsy fantany zany mbola tsy nifanerasera taminy nefa tena nanaitra azy tapoka ary ohatran'ny misy an'ireny ataontsika hoe courant électrique ireny mihitsy zany ny fahitana ilay olona izay nahalatsa-pitiavana tapoka zany ny olona iray. Ka io zavatra io zany dia indray mandeha amin'ny fiainana ihany zany no mitranga izany atao hoe coup de foudre izany. Tsy azo ampifangaroana amin'ny hoe fisaliana ara-nofo. Mety misy vehivavy 10-20 izay nanaitra anao ohatra nefany tsy ray ihany no tena hoe coup de foudre zany ao amin'izay vehivavy zay, na koa hoe ny vehivavy koa zany raha ohatra koa zany ny amin'ny hoe fitiavan'ny lehilahy anankiray koa zany dia ray ihany, ary misy ara olona zany tena hoe tsy nahafantatra an'izay atao hoe coup de foudre zay zany nandritry ny androm-piainany. Ara-biôlôjika zany dia ny mahatonga ny coup de foudre zany dia misy ny atao hoe hormone endorphine zany izay vokarin'ny ati-doha zany hoe misy ny atao hoe hypothalamus zany ao amin'ny ati-doha zany mamokatra n'io endorphine io ary mahatonga ny ohatran'ny hoe olona manjary ohatran'ny hoe sambajambatra mahazo fahafinaretana zany no io hormone endorphine io. Ao koa zany ny sérotonine koa zany izay vokarin'ny ati-doha ihany atao hoe transcérébral zany ny anaran'ny toerana koa zany misy an'io ao amin'ny ati-doha zany. Dia io ihany koa zany dia manome karazana koa zany fahafinaretana manjary finampinaritra zany ny olona iray zany rehefa misy ny famokarana io hormone io. Ka io hormone roa io mitambatra zany ny endorphine sy ny sérotonine zany ireo zany no miaraka vokarin'ny ati-doha zany rehefa voan'ny coup de foudre zany ny olona iray dia miteraka ohatran'ny karazany ohatran'ny hoe tena nandray drogue mihitsy zany ny olona iray zany rehefa tratry ny coup de foudre. Ka io zany dia manjary miteraka karazana fiakinan-doha zany amin'ilay olona izay tratran'ny coup de foudre, zany hoe te hahita foana zany an'ilay olona izay nahalatsa-pitiavana azy zany te hiresaka aminy te hanatona azy foana ary te hiroso amin'ny fitiavana lalindalina kokoa zany amin'ny olona iray zany izay nahavoan'ny coup de foudre. Manao ahoana ny fomba fisehoan'izany hoe coup de foudre zany? Voalohany indrindra zany dia tena mahatsapa, tena hoe asambarana hafakely mihitsy zany ny olona iray rehefa eo anatrehan'ilay olona nahavoan'ny coup de foudre azy zany. Tena zany no tena atao hoe fahasambarana faratapony anga zany dia
misy zany a ilay faniriana tsy azo tohaina mihitsiny zany a ny eritreritra n'iny olona iny foana, ny anatona n'iny olona iny a, ny resaka aminy a, ary ny hiroso zany a amin'ny ataontsika zany hoe firaisana ranofo zany tena tsy hay tohaina mihitsy zany. Ka mieritreritra n'ilay olona foana zany a isan'andro isan'andro a, mety tsy mahita tory mihitsy a, mety tsy mahalany sakafo zany fa de miodikodina foana zany a amin'ny fieritreretana an'iny olona iny. Ka io zavatra io zany a dia tsy ilay olona intsony zany ny tompony tenany fa ny ati-doha zany a no mikotrika io zavatra rehetrarehetra io. Tsika mantsy zany rehefa mieritreritra hoe rehefa misy ny zavatra ohatr'ireny zany de hoe ny fo no miasa. Ny ati-doha zany a no tena miasa zany a amin'ny resaka hoe coup de foudre zany. Ka io faniriana mahery vaika io zany de tena tsy mety sitrana mihitsy zany a raha tsy hoe miaraka zany a amin'ilay olona nahavoan'ny coup de foudre azy zany a ilay olona iray zany. Ny zavatra ara-biolojika koa zany a, fanazavana ara-biolojika koa zany a momba an'io zany a dia le olona zany a manjary mitepitepo be mihitsiny zany a ny fony rehefa mahita an'ilay olona zany, dia ny voaramena miakatra ny hafanana ary tena misy zavatra tena misamboaravoara mihitsy zany ao anatin'ny kibony ao. Ka manana koa zany a ny olona voan'ny coup de foudre zany ohatrany hoe olona efa hitany efa ela be zany rehefa miresaka aminy zany ilay olona. Ny fandrika zany a ambadiky ny izay zavatra rehetrarehetra zay a dia ny hoe ny coup de foudre zany a tsy voatery ho réciproque zany hoe samy voan'ny coup de foudre ny roa tonta fa mety hoe olona ray fotsiny zany a ny voan'ny coup de foudre amin'ny olona iray. Zay angamba ilay ataontsika amin'ilay hoe diso adresy dia eo ihany koa zany a ny fandrika anankiray koa zany a mety hoe tsy maharitra zany a fa andro maromaro fotsiny zany a no nisy an'izay fihetseham-po sy fientanam-po be zay zany a, fa mety majavona zany a ilay fientanam-po rehetra zany a rehefa tena hoe hita zany ilay olona fa tsy tena amin'ny ilanao azy zany, tsy tena migonao zany a ilay olona hoe nahavoan'ny coup de foudre anao zany dia mijanona treo iny zany. Ny coup de foudre koa zany a dia mety mahlatsaka aretina mihitsy zany a ny olona iray. Zany hoe tena raha ohatra tsy tanteraka zany ilay faniriany a dia mety tena hoe latsaka aretina, ka izay ilay ataontsika amin'ilay hoe maladie d'amour. Ka tsy misy mihitsiny zany a ny zavatra azo atao zany amin'izay fotoana izay zany raha ohatra ka tsy tanteraka ilay faniriana fa dia ny fotoana angamba no afaka hanasitrana ny zavatra rehetrarehetra. Kanefa kosa ny coup de foudre dia mety tena anjary fitiavana tena izy a, zany hoe tena fitiavana hoe mandramaty miara-mipetraka mihitsy zany a ary manorina tokantrano zany a ny olona voan'ny coup de foudre. Ary ny tena tsara zany a dia ny hoe ilay olon-droa mihitsy zany a no samy nahatsapa an'izay ataontsika hoe coup de foudre zay zany a,
dia amin'izay fotoana izay izy zany no tena tsaratsara kokoa zany. Dia toy izay sy toy izay indray zany ny fandaharana natolotra anareo androany zany momba ny mpifankatia dia mirary Saint Valentin, sambatra zany ho an'ny mpifankatia rehetra. Dia misaotra antsika rehetra zany nanaraka ity fandaharana ity amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.